Mes cheveux, j'y tiens. Pas question de les laisser tomber. Innovation majeure de L'Oréal. LC l'arginine résiste X3. Un ingrédient révolutionnaire, l'arginine, protéine essentielle à la pousse du cheveu. Triple action. 1. Nutrition du bulbe. 2. Renfort à la racine. 3. Restructuration de la fibre. Les cheveux poussent plus fort, plus résistants. Je les sens invincibles. Nouvelle LC arginine résiste X3 de L'Oréal Paris. Les cheveux fragiles, pas pour moi. Nous le valons bien. Media Consulting, Manulchanao, Afro Zumba Kawichi, Yaranam, Tani, Ngobo et le cœur brisé au grand complet. Jerry Marcos, Tesmin, Farah Jones, Ari Simonda Valeria, Nialatren Pascal Kembro Pulapin, Ifajambi Fulsuarif, Manukam Fuluramarin, Inen Coliseo Matsuzube, Ntapakil, Dewami de la Terre, Nyandon Fabseoun, Panetan Tukiki. Média officiel, Fréquence Plus. Partenaire, ANC Hotel. Partenaire média, TV+, Groupement TV, Radio Télé Record, Cool TV, Cool FM, ASM Radio, Radio Antive, RDJ. Antananarivo, Enui, Solepro, Manolja Matsika, lundi de Pâques, hafa no ny hafa. Ao amin'ny stade complexe Apeflo, ny aratsinainy ndraiky amby 20 aprily, efatra amby 10 sy 10 arivo, manomboka amin'ny 10 maraina. Hafanay Black Nadia, Big MG, Willy, Agat Skies, Meza, Udiay, Ariane. Vidgiran Terrorivariari, Sono, Solepro, partenaire média, Cool TV, partenaire compagnie Visa, RTL. Pour vos achats d'appareils électroménagers et électroniques, choisissez le magasin Saint-Georges-Vista Tsarlalin. La gamme complète pour équiper vos maisons. Des produits de grande marque, la qualité à des prix défiant toute concurrence. Magasin Saint-Georges-Vista Tsarlalin, représentant des marques Vista et Saint-Georges. Tafiditra teo Avril sy ampita tafika ny Valala ny maraina teo. Sarotra ny adiana amin'ny Valala amin'izao fotoana izao raha nambaran'ny Praiministra Omer Berzika. Nantery ministra ny fambolena kosa androany fa tsy misy atahorana ho an'ny eto andrenivohitra ary efa lasa animersy atosika ny Valala ankehitriny. Tsy niazo ny Moroni hiatrika ny fivorian'ny COI ny filoha Rajonaromampianina fanandray kosa ireo olona natolotra ireo vondrona politika ho tendrena amin'ny toeran'ny Praiministra teny amin'ny lampamazakana Avril. Tsy nahazo nitra teny ny mpanao gazety. Nieno, miisa 20 izy ireo no niraisin'ny filoham-pirenena. Isan'ny anarana vaovao eny anaran'ny Manoranta Cécile sy Dr Jean-Louis Robinson. Vaky fasana, mitoy hatrany izany eny amin'ny commune Ambohimalaza. Teo am-pandevena no nahitana fa vaky ny fasana eo amin'ny fokotanan'ny Masimbahiny. Navoaka avokoa ny razana tao anatiny ary tsy hita ny taolan-dava. Raim-padin'ireo razana sisa ny fantatry ny havany ary mifangaro voraka ny sisa tsy very. Azakazaka ny bisikileta manana ny tompon-daka amin'ity taranja ity ihany koa ny biby. Alika ny fantatra ankehitriny fa ny biby hainganam-pandeha indrindra maneran-tany amin'ny azakazaka ny bisikileta. 30 sekondra no nahavitany ity alika dalmasien ity ny alavirana 20 metatra ny bisikileta. Ny andinindin'izay avy hatrany. Miaraba tompokila makasitraka tompoko vavy ety am-piandohana dia atolotranao avy hatrany ny fialatsiny noho ny fataran'ny vaovao. Tsy inona moa izany fa ny fandaminana ara-teknika izay tsy maintsy natao no antony nahatonga izay vaovao izay ho tara. Na izany na tsy izany dia manasanao mpanajana ary izahay anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Vaovao farany momba ny Valala no ndeha niboantsika izany fampahalalam-baovao izany araka ny fampitam-baovao avy amin'ny fiadidinan'ny Repoblika tamin'ity hariva ity momba n'ireo fandalovan'ny andiam-balala tamin'ny ilana atsimon'Antananarivo izany hoe Avril, Itosy ary ampita tafika sy Fenoarivo. Manao antsoavy ny fiadidinan'ny Repoblika fa tsy tokony ihinana ireo valala ireo izay nandalo teto Antananarivo ny mponina sy ny olona manodidina izany toerana izany fa
efa bofozina ireny valala ireny raha ny fantatra nampatsahivina ihany koa ny rehetra fa ny fiadidinan'ny repoblika dia fa nampatsahivina ny fiadidinan'ny repoblika ihany koa fa fandalovana ihany no eto Antananarivo fa tsy toetra eto akory izao noho ny fiovaovan'ny toetrandro eto Antananarivo moa izany. Zay ny makasika ny valala fa ny resahantsika avy hatrany ny makasika ny tontolo politika. Makasika ny valala moa dia iverenantsika ihany zay lafim-baovao zay ihany rehefa avy eo fa tsy ny azo any Moroni hiatrika ny fivorian'ny COI araka ny vaovao ny elo maly ny filoha ery Rajaonarimampianina fa nandray kosa ireo olona natolotra ireo vondrona politika ho tendrena amin'ny anaran'izay toeran'ny Prime Ministre teny amin'ny lapam-panjakana androany araka ny vaovao eno. Tsy nahazo niditra teny atoerana ny mpanao gazety inona fa amin'ny mbola tsy ambaratelo ny raharaha hatramin'izao dia ny anaran'izy ireo ihany no mbola tsy fantatra. Ny eno kosa nefa dia miisa 20 izy ireo no raisin'ny filoham-pirenena tsirairay ary isan'ny anarana vaovao eno sy resadresaky ny maro teny atoerana ny anarana Manoroanta Cécile sy ny docteur Jean-Louis Robinson. Andry Rarson no mitatitra ny vaovao. Efa andro vitsivitsy zay no niandrasana amin'ny fiaonana eo amin'ny mpitarika amin'ny toko politika sy ireo vondrona toko politika misy eto amin'ny firenena amin'ny filoha ery Rajaonarimampianina. Saingy tsy izay no nitrainga fa noraisin'ny filoha kosa io an'io araky ny veo eno ireo olona natolotra izy ireo eo amin'ny toeran'ny Prime Ministre. Ankoatr'izay nefa dia mbola mitohy ihany ny fifandraisan-dahatra eo amin'ireo tambazoro politika maro. Miomana amin'izay fanapa-kevitra ao raisin'ny filoham-pirenena araka ny filazan'izy ireo amin'izany ka hanolotra anaran'ireo izao mpikambana ao anatin'ny governemanta vaovao satria efa nitarazo kely loatra ny fanendrena izy eo Prime Ministre. Manoloana kosa ny tsy nandehanan'ny filoha tamin'ny Moroni nandray fitantanana ny COI komisiona an-dranomasina Indiana mandritry ny 2 taona dia fantatra fa efa mifantoka tanteraka amin'ny fanendrena izy eo Prime Ministre ny tenany ankehitriny. Ho teraka amin'ny herinandro ty avy mba tsy bevoka. Izy amin'ireo anarana maherin'ny folo ireo no anana ny herintsika sy vetratra manoloana ny filoha ho amin'izay toeran'ny Prime Ministre izay. Olona afaka ihany koa hiara-asa aminy hanatanteraka amin'ny politika fandrosoana amin'ny ankapobeny izay efa nampanantenay no tanteraina nandritra ny fampelizan-kevitra sy ny adia amin'ny varotra mafy mahatonga izao fitarazona izao. Mbola hijanona eo amin'izay tontolon'ny politika izay hatrany isika anjaton'ireo fikambanana fiarahamonimpirenena antoko politika no tonga nanatrika ny fanombohana ny atrikasa ho fampihavana-pirenena eto Madagasikara karakarainy ny filan-kevitra ny fampihavanan'ny samy malagasy tetsy amin'ny hôtel Panorama Andrianarivo io maraina eo. Tonga nanatrika izany ireo solontenina vitsivitsy avy amin'ny maso vahiny monina eto amintsika ho fanatanterahana izay voarakitra tao anatin'ny tondrozotra araka ny fanazavan'izy ireo hatrany. Aritra 2 andro ity fiaonana ity izay atrikasa sy fanombohana sy ho taridalana ihany amin'ny fametrahana fihavanana amin'ny toetra sy maharitra eto Madagasikara. Arahantsika vetrany ny fanazavana. Araka ny fanazavana azo tetỳ an-toerana, atrikasa fanombohana fotsiny ihany, izany hoe tsy dia andrandrana vaovao lehibe loatra ity ataon'ny FFM nanomboka androany ity. Na izany aza misy lanjana amin'ny fianakavian'ny iraisam-pirenena ny hetsika. Profitant fanetrehan'ireo masovahiny tonga teto. Zava-dehibe sy tombontsoa lehibe eo amin'ny malagasy pray-tanindrazana ny miditra-pihavanana, hoy ny Prime Ministre Omer Berzik. Ahafahana zany manatanteraka an'ilay fampihavanana tena izy mba ahafahantsika malagasy rehetrarehetra zany manorina firenena izay iombonantsika rehetrarehetra ao anatin'ny fampizarana ny arena zay ananatsika ao anatin'ny équilibre zay tadiavina ny équilibre régional zany ary tsy hoe akory zany zavatra zany no entina anapotehana ny fomba mampanao ny tsirairay fa ny fahasamihafana koa dia arena lehibe zay ananatsika. Endrika toy ina no heveriny filan-kevitra ny fampihavanana ny samy malagasy anatanterahana fampihavanam-pirenena izany. Manazava izany filoha lefitry ny FFM Pastora Razavindramanitra Nestor. Mialohan'ny politika, mialohan'ny zavatra rehetra, tena ny anaty rahany malagasy natao fihavanana mialohan'ny rehetrarehetra tompoko. Zay mety tsy tovikevitra rehetra amin'ny hevitra samihafa, fihavanana mialoha, fihavanana amin'ny mampiembina amin'ny malagasy, ary io ny antotranteronay. Io no mahasarotiny antsika. Ary io no tratratratrain'ny filoham-pirenentsika. Io fampihavanana io. Tsikaritra ny tsy nahatongavany avy eo amin'ny FFKM, Fiangonana Fiangonana Kristiana eto Madagasikara, sy ireo mpitarika ny ankolafy Ravalomana tamin'ity andro voalohan'ny atrikasa ho fampihavanam-pirenena ity. Ny fahitany mikarakara izany.
présence ny resako aminao zao ny atsika mantsy apetrakantsika amina olona aminay tsy mametraka amina olona fa nahazo invitation tena misy an'izany ko sao aloha fa za tsy mamorona aminao amin'izany fa zay le izy misy tena jeune mpanao Ravalomanina ao izy teto tena seurny tsara mihitsy dia eny arao zaiko. Toy izao koa tsy amin'ny fahitandreo solotena nantoky politika sasantsasany tondra nanatrika ny andro voalohany tamin'ny teatrikasa ho amin'ny fampihavanam-pirenena ity. Amika aloha nizaniza tobokevitra na nizaniza afaka anao zany fampihavanana zany dia tokony zava-dehibe mendrika zany ny fanohanana sy ny fandraisana anjarany tsirairay daolobe. Votoaton'le zavatra ho atao mavelom-panantenana fa eto amin'le ataontsika hoe ma FFM ny FFM tsy ampy io le sehatra misy anazy io afahany zany manatanteraka le andraikiny satria zany hoe fampihavanana zany tena ndraikitra goavana be zany. Mety isy vokatra azo tsampahitanana hoe ty hetsika ty midika io inona ny tsy fanatrian'ny FFM izany izay tsy nandeha fa dia solotena aza tsy mahavita manambatra hevitra sy miraisaina momba ny fampihavanana aveo ireo rehevitra milaza fa mpampihavana ankehitriny. Andrasana rapitsy ny votoaton'ny tsoakevitra ivoaka amin'ny teatrikasa momba ny fampihavanam-pirenena ity. Mbola makasika izay toedrara politika izay hatrany dia natsiaro ny tenany ho voafitaka ny solombavambahoaka Nicolas Randrenasolo voafity tany Betroka manoloana ny fihetsika ny fanaovana politika ataon'ny vondrona mampara ka nisafidy ny isitaka amin'io vondrona io fa anabevo ny antokony izay efa nahazo récépissé teny anivon'ny ministeran'ny atitany. Nanohana hatramin'ny farany hatramin'ny voalohany moa zany ny filoha Ery Rajoanarmampianina nandritra ny fifidianana notanterahana teto Madagasikara iny ny tenany ary solombavambahoaka voafidy ka tsy makasitraka ny fihetsika miendrika fanoherana ny filoha ataon'ny vondrona mampara amin'izao fotoana izao dia tsy fanajana tsy misy fepetra ny safidy-bahoaka. Fifidianana toy ny natrehantsika farany teo no maridrefy faratampony azo andrefesana izay safidy-bahoaka izay raha ny fanazavany hatrany. Dia rahantsika ary izay. Nanao déclaration momba ny Rajoanarmampianina ataoko tsy fahotana zany satria hery ny tohanako tany misy anakay tany manera Madagasikara nanoho anazy tsy mamparina izy roko tao fa mahatoko politika anakay président politique GGMP zay nampandany ny hery Rajoanarmampianina tamin'ny premier tour sy deuxième tour dia zany tsy mahafaly sasasasa anao mampara fa hoe mpamadika dia zay zavako aminareo hoe président toko politika ingeny tenako manana zo tanteraka zany hagnampy ny olona zay tiam-bahoaka zay lanim-bahoaka amin'ny resaka hoe politika ampanosony ty Madagasikara ty voana amin'ny crise. Fa vaovao avy amin'ny tahirim-bolam-panjakana kosa indray dia ivoaka alohan'ny fotoana mahazatra ny karaman'ny mpiasam-panjakana sy ny fisotrondronon'ny be antitra amin'ity volana aprily ity. Antony ny mialohan'ny zoma ho avy izao izay ny zoma faha 20 aprily amin'ny zoma mialohan'ny fetin'ny Paka. Noho izany anomboka ny 15 aprily izao no fandoavana ny fisotrondronono ho an'ny be antitra eny amin'ny toerana mahazatra azy ireo ary ny 17 aprily avy izao kosa ny fanombohan'ny fandoavana ny karaman'ny mpiasam-panjakana. Miverina amin'ny fotoana sy mahazatra kosa ny fandoavana azy ireo amin'ny volana May. Mbola amin'izay tontolo ny toe-karena izay hatrany nisy androany tolakandro ny fiaonana teo amin'ny sampandraram-panjakana misahana ny etra sy ny mpandrara teto amin'ny sehatra rehetra. 27 ireo solotena n'orinasa mpanafatra sy mpanondrana entana misehatra eo amin'ny fandrarana amin'ny ankapobeany no tonga tamin'izany. Fotoana izay natokan'ny DGI hamalina ireo fanontaniana rehetra manitikitika ny mpandrara ity fiaonana ity ka nirona tamin'ny resaka fampiasana faktura amin'ny fifampirarahana arabaritra sy ny fomba fampiasana ny etra ny fanontaniana ny mpandrara teny an-toerana nitondra ny valiny tamin'ireo fanontaniana ireo ny DGI. Fa iverenantsika kosa ny makasika ny raharaha passeport 90 € izay no sandan'ny fanaovana ny passeport malagasy miainga avy amin'ny ambasady malagasy any Frantsa. Fandraisana ny taratasy fangatahana sy antota taratasy fenona no andraikitry ny ambasady. Eto Madagasikara ihany no atao ny fanotana ny passeport nivoaka tamin'ny filan-kevitry ny gouvernementa omaly fa afaka manao ny passeport elektronika ny ambasady any Frantsa atsoatsy kosa afaka anao izany koa i Chine sy Canada. Ilta Sinjono mitatitra ny vaovao. Efa fanao hatramin'izay ny fanaovana ny passeport miainga avy amin'ny ambasady ho an'ireo malagasy mipetraka any Frantsa.
Ny andro ny sarany napetraky ny filan-kevitry ny gouvernemanta kosa vao afaka nanao izany ho an'ny passeport elektronika. Amin'ny alalan'ny valizy, alefa amin'ny fiaramanidina no andefasan'ny ambasadiny Madagasikara any Frantsa ireo antota taratasy nofenoina amin'ny fangatahana ny passeport. Atreto aloha dia mandeha par colis izy mandeha valizy mankaty sécurisé dia hatramin'izay nisy ny zay fanaovana passeport teo zay zany dia mbola tsy nisy ny olana aloha hatreto fa tonga soamantsara na ny avy amin'ny Makatiana na ny avy eto Madagasikara miverina makany à Paris. Mampiasa ireo fitaovana fampiasan'ny sampandrara mamoaka ny passeport toy ny eto anosy ny ambasady amin'ny fandraisana ny mombamomba ny mpangataka izany. Voakasika izany avokoa na ny fangatahana passeport vaovao na ny fanavaozana ireo efa lany-daty ho an'ny teratany malagasy mila izany. Manangona ny taratasy rehetra ilaina amin'izay fangatahana na fanavaozana passeport zay ireo teratany malagasy izay mila izany araky ny izay voafaritry ny lalàna ihany moa zany izay voafaritra hoe reto ny taratasy ilaina amin'ny fangatahana ny passeport dia rehefa feno zay dia raisin'ny ambasady dia zareo no manao saisie ny dossier izay amin'ny fangalana sary na ny empreinte dia avy eo alefa aty Madagasikara anaovana confection an'ilay passeport dia rehefa vita moa dia averina any amin'izareo. I Frantsa aloha hatreto no efa manana ireo fitaovana rehetra anaovana ny passeport elektronika tsy ho ela ho afaka anao izany ihany koa i Kanada sy Chine. Araka ny fanazavana toy ny sarany aloha amin'ireo mpanao passeport eto anosy miditra avy hatrany amin'ny kitapom-bola mpanjakana ny vola azo amin'ny fanaovana ny passeport any ivelany. Ho an'ny eto Madagasikara, fangatahana fanaovana na fanavaozana passeport 530 hatramin'ny 900 isan'andro no voaray. Hatramin'ny volana Desambra amin'ity taona ity kosa no farany fampiasana ny passeport biometrika dilan'io fotoana io tsy maintsy elektronika avokoa no ampiasaina. Dia iny fanadidiny koa no ndeha hitodiantsika amin'ireo vaovao mahakasika ny Îles Éparses tsy nahazoam-baovao ny ministeran'ny raharaham-bahiny malagasy tamin'ity androany ity momba ny sambo mpanjono miisa 5 no samborin'ny faza SOI tao amin'ny lakandranon'ny Mozambika. Tantsambo malagasy miisa 12 no voasambotra tamin'izany. Fapanga ho manao jono tsy ara-dalàna amin'ny faridranomasin'ny firenen-kafa ireo sambo ireo. Mazava ho azy fa mamerina indray ny ady-hevitra momba ny fizakantena, fizakamanana ny nosy Îles Éparses ity zavantranga ity. Dia arahana ny fanadidina. Voatondro molotra i Madagasikara tamin'ity raharaha ity. Nalaza hatramin'ny Omalialina fa samy mpangalatra avy aty Madagasikara ireo tratra ny tafika an-dranomasina mivondrona ao amin'ny phase SOI nanjony tany amin'ny faridranomasiny Journal de Glorieuse, Île de Lys, Bazas da India ary Tromelin. Hatramin'ny 9 Mars farany teo no nisy fisafonana nataon'ny tafika an-dranomasimbe indiana ny tapany atsimo ity. Ireo zandary frantsay niamina tamin'ireo nosy kely ireo nanao tatitra amin'ny fisian'ny sambo avy aty Madagasikara manjono manodidina eny ka antony nietsika izay ampiasana sambo iray lehibe sy helikoptera iray ary sambo madinika 3. Tantsambo malagasy 12 no voasambotra tamin'ireo sambo ireo. Nahitana concombre de mer iray tonina sy fitaovana samihafa ihany koa tamin'ireo sambo ireo. Ireo concombre de mer avy hatrany dia naverina any anaty ranomasina, ireo fitaovana kosa nomena ny manam-pahefana frantsay. Mianoka feno ny zony amin'ireo nosy ireo ny Frantsa hatreto. Ireo nosy ireo izay any Madagasikara taorian'ny taona 1970 ary tsy naverin'ny Frantsay intsony taorian'ny fanjanahantany. Maro ny ady-hevitra efa miainga momba ny ady varotra tokony ataon'ny fanjakana malagasy amerenana an'ireo nosy ireo ho fanana Madagasikara. Isan'ny raharaha nanakianina ny filoha rajonarym-mampianina mahakasika an'ireo Îles Éparses ireo 2 volana taty aorianany nandraisan'ny fitondrana. Donc il y aura nécessairement un moment où on va discuter de ces îles Éparses. Si vous avez de bonnes suggestions, allez-y. Nous sommes preneurs. Je pense que les bonnes suggestions sont meilleures que les critiques. Ny fiaraha-mitantana frantsay momba ireo Îles Éparses ireo no nambaran'ny filoham-pirenena. Efa nanome toromarika ny Frantsa amerina izany ho an'ny firenena malagasy ny firenena mikambana tamin'ny taona 770 saingy tsy mbola nanarika izany la Frantsa hatreto. Ireo nosy ireo izay fantatra amin'ny harena kibon-dranomasina izay ananany toy ny solitany izay mahatratra any amin'ny miliara barila maro sy ny zavaboary maro samihafa. Ankoatra ireo voalaza matetika ireo, misy 140 ny nosy kely frantsay aty amin'ny ranomasimbe indiana saingy ireo 5 ireo ny fantatra fa tokony ho an'ny Madagasikara.
Dia iverenantsika ny vaovao mahakasika ny Valala raha tany amin'ny commune Ambatofavaly district-na Antananarivo Atsimondrano 20 metatra miala ny renivohitra ny Valala omaly niakatra teny amin'ny bypass sy Avril izany androany. Ny vary no tena lasibatra amin'ny fandalovan'ireo Valala ireo indrindra amin'ny toerana izay atoriny. Miezaka miaro ny voly sy mifehy azy arak'izay tratrany ny mponina amin'izao taona izao izay amin'ny toerana andelovany. Kaeton Andretsalavo no mitatitra ny vaovao misimisy kokoa. Samy manana fomba fampiasan'ireo mponina amin'ny fanakanana ny Dembalala tsy hipetraka eo amin'ny fambolena. Ao ny miantsoantso ny miorakoraka hanairana azy, ao ny mitondra ravina ka manesy arak'izay tratra, fa ny tena fampiasan'ny ankamaroan'izy ireo dia ny mandrehitra afo afangaro amina ravina lena amba ampisy ny setroka. Amin'izao fotoana izao eto amin'ny atsinana ampale dia atahorana mihitsy amin'ny fambolin'ny olona ny loasary rehetrarehetra iny zany. Ny moa dia ny tambolo mambena ketra sady mandeha afo manao zay mety zay mihitsy ny fandroana azy aloha hatreto. Ny vary no tena ny reto Valala ireto raha ny fanazavana azo, ary ireo mbola maitso ny tena lasibatra amin'izany. Ho an'ny mponina any amin'ny commune Ambatofavaly district-na Antananarivo Atsimondrano kosa, na dia teo aza ny fahasimbany voly vokatry ny fandalovan'ny Valala, tsy dia nisy fiantraikany loatra tamin'ny fambolena fraizy izany. Ny fraizy izay mbola kely raha teo amin'izao fotoana izao. Toeran'iny efa arivariva teo amin'ny tamin'ny 5 sasany teo izy ny tonga ny ôdy tamin'iny. Dia avy eo natory tao izy fa tsy efa arivo ny andro. Dia maraina zany zay ny eritreritra hoe anidiny io dia lasa. Ka izy rehefa nanidina avy eo hidiny ety atambary amin'izay. Dia ny olona moa zany efa samy niomana dia samy nandoro zavatra teny atambary dia samy niorakoraka. Dia tafavadika lasa tany izy noho ny avy eo afaka adiny roa teo. Sarotra ny adina amin'ny Valala amin'izao fotoana izao raha ny nambaran'ny Prime Ministre Omer Berzika. Efa vonona avokoa ny fitaovana sy ny fanafody ampiasaina amongorana azy ireo, ary efa eo anivony ny FAO sy ny ministera tompon'andraikitra izany. Atsika amin'ny FAO io, ny ministera ny fambolena dia efa mandray ny andraikiny rehetrarehetra, fa izao ny tokony fantatsika amin'izao fahavaratra zao, raha tsy tapitra ny fotoana fahavaratra zany sarotra dia sarotra ny adina amin'ilay Valala satria fotoana koa izao manatody ireny Valala ireny ka aingana dia aingana loatra ny fahatongavany. Fa rehefa tonga le fotoana zany tapitra ity volana Avril ity tonga ny maintany efa tonga le fotoana zany dia efa tsy maintsy ny fitaovana rehetrarehetra ny fanafody iadina amin'ny Valala dia efa misy eto amintsika eto efa miroso amin'izany ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ny ministera ny fambolena iarahantsika amin'ny mpiara-miombonantoka amintsika izany ny FAO indrindra efa misy helicoptera eto, efa misy roplanina eto, efa misy fanafody atao ny fomba rehetrarehetra iadina amin'io ary horesitsika ihany le Valala rehefa tena tonga le fotoana iadivana aminy. Fa amin'izao fotoana izao sao dia embermena fotsiny no atao raha toka tsy mifanaraka amin'ny fahalalana izay ananan'ireo manam-pahaizana mikasika an'izany. Tamin'ireo toerana natoriny nanararoatra namonjy sy nandroaka ho an'ny biby fiompy ny mponina. Avy any Ambatofotsy niazo ny Avoloa sy bypass ireo Andembalala, avy eo dia niazo ny lalam-pirenena voalohany ampita tafika sy feno arivo alakamisy ary manohy ny diany miakandrefana. Efa rakotra Valala avokoa moa ny ilana andrefan'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha ho an'ny eto Antananarivo manokana dia efa voafeny Andiam-Balala raha nambaran'ny ministry ny fambolena Roland Ravatomanga io tolakandro io. Efa nikisitaka any amin'ny faritry Mertsetosika iny ireo Andiam-Balala efa nanangasanga teo ambavahadin'ny Avoloa sy ampita tafika. Mba tsy hitaran'ireo Andiam-Balala ireo kijeza no mila vonona aingana. Famatsim-bola hatramin'ny 30 tapitrisa $, no ilaina hamonoana ny Valala hatramin'ny taona 12 sy 2000. Apetraka kosa eo ampelantanana ny FAO ny fitantanana io vola io raha nambaran'ny ministry ny fambolena hatrany. Fa vao makasika ny fitrandrahana kosa indray ny taona 4 sy 2000 no nivoaka ny didy mandrara ny fanapoahana dinamita amin'ny kariera 4 eto Antananarivo renivohitra. Arak'izany mbola misy manapoaka nefa izany ankehitriny. Antony nahatonga ireo mpianatra akatso monina eny amin'ny Société Ambatomaro teny amin'ny kariera io maraina io dia nanao fitokonana. Misy fiatraikany amin'ny trano fonenana sy ny fianarana raha nambaran'izy ireo izany fipoahana dinamita izany. Kaeton Andretsalavo no mitatitra ny vaovao.
andro lasa izay nanao fitokonana ireo mpitrandraka avy amin'ny kariara efatra eto Antananarivo renivohitra sy ny distrikena Avaradrano anairana ireo tompon'andraikitra manoloana ny tsy fahafahan'izy ireo mampiasa dinamita. Fanalefahana ny fepetra no raisina mahakasika ny fampiasana dinamita no nangatahan'izy ireo tamin'izany. Ny zavatra takina eto zany dia ny fanalefahana izay tokony hatao aminay mikasika an'ity mesure noho ny environnement ty izay mitady zavatra sarotra aminay. Hanao étude d'impact environnemental zany zareo nefa zahay dia tsorinay fa tsy misy zavatra simbainay, tsy misy biby na hazo simbainay na lalana simbainay fa dia tonga dia vato efa miafleure aty ambony mitrandrahanay. Taorin'izay mbola nitoy ny fampiasana dinamita ho an'ireo kariera sasany. Misy fiantraikany mivantana amin'ny fiainan'ny mponina nefa izany. Tritra ny rindrina, miovitrovotra ny atitrano, indrindra ireo manakaiky izany. Atahorana ho simba ny lalana fampiasan'ireo mpitatitra vahoaka, eny fa na dia ny tafo aza ho an'ireo mpampiasa kapila. Manoloana izany dia mitaraina ireo mpianatra. Ny olana zany rehefa mipoaka ilay dinamita dia mionjona daholo izay manodidina rehetrarehetra eto, ka zany no lavinay marindrano mihitsy zany mbola fikasana napoahana vato tety, satria efa nisy fotoana somary efa nitsahatra kely amam-bolana ilay izy nefa tsy voatery hoe nanapoaka vato akory ilay olona izay vao nahazo vato toy izao, fa raha hitanareo ngamany dia misy ireo afaka mitrandraka foana ry zareo. Nisy tety Ambatomaro no manodidina ny fanapoahana vato io, voalohany indrindra dia tafo kapila. Rehefa tafo kapila zay izy, raha voavoan'io vato io dia simba ny tafo, vaky ny trano, ny olana nefa dia fa verina ihany fa ny mangataka vola hanarenana an'io tsy mora mihitsy. Tsy io resaka fanapoahana vato io ihany nefa ny olana sidrain'ireto mpianatra ireto. Eo ihany koa tsy fahampiany rano fisotro madio. Tsy ireo mpianatra irery no mijaly rano, fa ireo mponina eny amin'ny faritra iny iray manontolo. Sy ny bendrano iray tamin'ny taona 20 no mamatsy ny tanàna iray manontolo. Vokatra izay tsy ampy ary vidiana lafo ny rano. Voatery miaro tory araka izany vao mahazo rano fisotro madio. Ny rano zany rehefa nanao fantsina ny fanjakana taloha dia ry ambony ary misy simbean-drano kely. Tsy dia mahavita firy dia misy imprimeria ampanjakana ty ambany aty dia io fotsiny nanaovana an'io fantsiny io raha ny fandehan'ny tantara tety zany taloha dia kandro tonga daholo ny toerana la ny trano nanodidina moko fanjakana nametraka cité misy maromaro koa manodidina dia vatsiny io simbean-drano daholo dia lasa maro koa moa fokon'olona aty lasa be da be koa ny trano majinika dia mbola io ihany koa no mamantsy azy dia lasa tsy maharaka io dia ny rano eraka io zany isan'andro vao tafakatsy ny fanjakanao ny jirama ao amin'ny 2 no azo alaina ka hatramin'ny 4 maraina nefa dia aiza zany torimaso azon'ireo olona eo zay tsy mahatratra an'izay zany dia efa tsy misotro rano dia tsy manan-drano tsony. Manoloana izany misedra olana goavana ireo mponina eny Ambatomaro ankehitriny. Andaniny raha mitsahatra ny fanapoahana dinamita tsy araka intsony ny vato izay isan'ny akora fototra ilaina amin'ny asa fanorenana, trano, tamboho, mur de soutien, lakan-drano, tetezana, lalana sy ny maro hafa. Ankilany misy fiantraikany amin'ny fiainan'ny mponina manodidina izay fampiasana dinamita izay. Raha resahana kosa ny vaovao mahakasika ny fanadiovana ny tanàna Antananarivo dia ny 50% ny asa fanadiovana amin'ny fitaterana sy ny fanoloana an'ireo dabapako no vita hatreto araka ny nambaran'ny commune Antananarivo. Tsy andry ela fa afaka tapabolana ihany koa dia ho voafehy ny fanadiovana ny 50% ambiny ary verina toy ny fanalana azy hatramin'izay ny fanesorana n'ireo fako rehetra ireo fa tsy ivangongo intsony. 10 volana no feim-potoana natokana hanalana ireo fako rehetra eto Antananarivo araka ny vinakasa sy vinapetraky ny asina Andriamanjato tsy maintsy tratrarina anarenana ny asiny arivo. Nakandrianjanaka no mitatitra ny vaovao. 430 no isan'ireo dabapako manerana ny commune Antananarivo renivohitra. Ny 70% amin'ireo no voadio isan'andro ankehitriny. Ireo toerana voatanàna no tsikaritry ny mponina fa madio ary saika miaka sy miandry lava kosa ireo faritra ivelan'ny ivona Antananarivo amin'ny fanalana ny fako. Isan'ireo sakana mbola mampitarazoka ny asa fanadiovana ny tsy fahampian'ny fiaravavety mpitatitra fako eo ampelantanany ny commune sy ny Samva raha ny fanazavana azo androany. 270 ireo fiaravavety mifarimbona manala fako manerina na Antananarivo. Ny ena amin'izy ireo ihany ny fananany commune ary ny ambony kosa dia avy amin'ireo malala-tanana avokoa. Mikasika ny fanadiovana ny tanàna amin'ireo mpivarotra toaka kosa indray
dia nampanantena ny avy eo amin'ny komuna fa tsy anala azy ireo fotsiny ihany fa hitatoerana vaovao anangonana azy ireo ahafahany manao ny asany ankalalahana saingy mbola tsy fantatra izany toerana izany hatramin'izao. Raha tsy ahivina, mitetina 1 miliara sy 700 tapitrisa ariary ny vola avy amin'ny vondrona Eropeanina azo ny tanàn'Antananarivo anadiovana ny tatatra izay ifatrarany ireny fako ireny. Raha ho an'ny mpivarotena kosa indray dia tsy maintsy hiara-iasa amin'ireo fikambanana tsy miankina izy ireo anampiana azy ireny amin'ny fitadiavana asa mendrika. Makasika izay fanadiovana ny tanàna izay moa dia hanome tatitra isan-kerinandro ny mpanao gazety ny eo anivon'ny komuna Antananarivo ampitaina any amin'ireo mponina ny fizotran'ireo tetikasa rehetra izay sahanina sy efa nampanantenainy ny asina Andriamanjato anarenana ny tanàna Antananarivo. Fa makasika kosa ny fitaterana kosa indray vanim-potoana ny fialasasatry ny Pasika saika miazo ireo faritra ivelana Antananarivo avokoa ireo olona mamonjy fianakaviana na maka-rivotra. Vanim-potoana hiakarany sarandalana ihany koa na ho an'ireo zotra regionaly na ho an'ireo zotra nasionaly. Tsy voafaritra mazava ary tsy ombonana nefa io fiakarana io. Ny Andro Randrinasoa no mitatitra ny vaovao. Ao anatin'ny fialan-tsasatra tsy afa-miala amin'ny fiakaran'ny sarandalana ireo mikasa ny alan'ny renivohitra amin'ny zotra nasionaly. Fiakarana 10 hatramin'ny 50 isanjato no hita amin'ny sarandalana rehefa vanim-potoana manakaiky fety tahaka izao. Voakasika izany avokoa ireo fiara-pitatitra mivoaka ny Antananarivo sy ireo makany amin'ny faritra. Raha ho an'ny eto amin'ny tobim-piantsonana pasapito ho an'ny zotra makany Moramanga efa voafaritra ao anaty tapakila ny sarandalana 5,000 ariary tsy fain'ny mpandeha eto amin'ny guichet, tsy misy fiovana fa mijanona amin'ny sarandalana hatr'izay ny takin'ny mpitatitra sy alohan'ny mpandeha. 10,000 ihany eto amin'ny copima fa izay efa client copima dia eto foana izay mandeha dia 10,000 ihany. Frais makany Moramanga 10,000 ihany ka na fety io tsy mampidina frais misy mampiakatra frais fa 10,000 ihany 10,000. Tsy iraisana ny fampiakarana sarandalana ho an'ireo fiara miisa 7,704 mampitohy Antananarivo amin'ny faritra hafa sy ireo fiara miisa 2,50 sy 10,000 miazo ireo faritra manodidina. Eto Pasapito, kooperativa 5 no misahana ireo fiara fitaterana makany Moramanga. Ho azy ireo tsy misy miova ny tapakila jifaina ho an'ireo fiara mpikambana tsy manaka an'ireo fiara hafa mameno amin'ny toeran-kafa izay fantatra amin'ny fanaovana racolage des voyageurs tsy anaraka ny sarandalana efa voafaritra ho an'ny fiara makany Moramanga nefa izany. Ny lalana mipetraka aloha izany tsy misy fampiakarana frais mihitsy na amin'ny coopérative anisy na coopérative anisy fa frais antsika izany dia frais normal 10,000 ariary ihany. Fa matoa misy fampiakarana frais dia lefa hanivelana tômôbila nivelany. Tsy ataon'ny coopérative io fa misy coopérative hafa mahita an'le tsy fahampiany tômôbila miasa eto dia tonga izy mijolona eto dia mampiakatra frais hatrany amin'ny 10,000 sy 1 alina io. Amin'ny andavanandro efa voafaritra eo anivon'ny sampandrahara misana ny fitaterana an-tanety na ny ATT ny sarandalana ampiarin'ireo fiara rehetra mifamezivezy. Ho an'ny zotra regionaly manomboka amin'ny 2,000 ariary ny sarandalana miainga eo amin'ny tobo fiantsonana Ambodivona. Mahatratra 2,000 sy 1 alina ariary ny miazo an'Andranomisa sy Betatao. Ho an'ny amin'ny fasan'ny karana kosa indray manomboka amin'ny 2,000 ihany, voafaritra ho 7,000 ariary ny mankany Antsirabe ary mahatratra 9,000 sy 1 alina ariary ny lafo indrindra miazo Ananosy Volakely. Ho an'ireo zotra nasionaly kosa 5,000 sy 2 alina ariary ny sarandalana makany Mahajanga, 7,000 sy 1 alina ariary kosa ny makany Toamasina ho an'ny tobo fiantsonana eto Ambodivona. Tsy misy lalàna mamatra ny fampiakarana ny sarandalana Vonjimaika raha nambarana avy eo anivon'ny ATT ny tsy fahampian'ny fiara kosa no fantatra fa mahatonga ny fiakarana. Ny tompona fiara zany dia mandeha makany ambanivohitra izy na misy ihany koa ny fiara mandeha manao spécial dia miena zany le isan'le fiara perinasa mitatitra ny olona dia rehefa tsy ampy le fiara io zany dia izay no miteraka n'le fisondrotana rehefa avy eo. Ny antony anankiray hafa ihany koa zany dia eo le mpiasa zany hoe ohatra ny chauffeur sy le mpanampy azy izay mandeha mamonjy fety ihany koa zany ohatran'ny olona rehetrarehetra dia mba mamonjy fety any amin'ny faritra misy anazy dia tsy miasa izy amin'le fotoana iny. Ho fitsinjovana ny mpanjifa hisy ny fivoriana ho karakarain'ny ATT amporisiny ireo tompon'ny fiara-miasa mandritry ny fety. Ireo kooperativa pitaterana miazo an'Antsirabe no anomboana izany ny zoma ho avy izao ary isy ihany koa ny fandaminana ireo fiara mifamezivezy eto Antananarivo sy ny manodidina.
Izay no mahakasika ny fitaterana fa andeha resahana kosa ny vaovao mahakasika ny fahasalamana. Aretina mbola tsy voatsabo eto Madagasikara ny cirrhose du foie na ny fampitehan'ny aty. Mahalana ihany ny marary tonga eny amin'ny hopitaly izay voan'ity aretina ity. Sendra zany anefa i Randrena Arvelo Asambarana Valencia izay mitady fanampiana vonjimaiky ahafahana mitsabo azy any ivelany. Enimbolana izao no nahafantarana fa potika ny atin'ny Valencia zanaky Lalatina. 8 volana izy ankehitriny ka 12 andro no nidiran'ny hopitaly. Fivadian'ny lokon'ny masony sy ny tarehiny no mavo no nahataitra ny reniny tondra azy tetỳ amin'ny hopitaly. Tsy latsaky ny roa hetsy ariary no efa lan'ny ray aman-dreniny hatramin'izao fotoana izao. Fandidina any ivelany na afaka anavotra ny Valencia izay angatahan'ny fianakaviana fanampiana avy amin'ireo mahalan-tanàna izay. Arahantsika ny fanampanazavana. Nandefa dossier médical tany ivelany izay dia fandisina maly zareo tany zany dia nefa ny amin'ilay andefasana anazy mila vola be dia be satria na ny analyse amin'izao izay be dia be ny analyse ampanaovina anay dia ho atao eto ilay izy ao amin'ny Institut Pasteur mibetsaka zany dia mandany vola daholo ny ilaina amin'ilay izy rehetrarehetra dia manentana malala tanana rehetra na ny olon-tsotra zany na mpanao politika fitondram-panjakana mba hanampy anay zany fa vola be ny tena mba ilaina hoentina mitondra azy any ivelany. Misy moa ny laharana finday izay azo iantsona raha ho toka te hanampy an'izay fitsaboana izay ianao. 034 66 542 71 averina ihany 034 66 542 71. Fa lafim-baovao mahakasika ny trangam-piarahamonina kosa no anohizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity takariva ity. Hita soritra ny fiandohan'ny alatra tolapaty tamin'ny fanadihadiana natao. Fasana iray no vaky teny amin'ny fokontany Ambatolampikely, commune ambanivohitra Mboamalaza. Tsy nisy ny nahafantarana ny razana sy ny isan'ny intsony ary tsy fantatra koa ny fotoana nanaovan'ny jiolahy ny alatra. Fanadihadiana avy hatrany no ndeha hitaritra aminao ny andindiny mahakasika izay. Saika andevina ny fianakaviana ka nanadio fasana. Efa niparitaka tamin'ny tany avokoa ireo lambapaty sy vovopaty tamin'ny fotoana nidiran'ny mpanadio fasana teto Ambatolampikely. Tsy fantatra koa ny fotoana na makisana ny fasana. Taitra no nalahelo ny fianakaviana nahita ny fasana vaky. Nalevina aloha ny razana lena izay antony nandehanana teny amin'ny fasana rehefa navoaka ireo razana niparitaka nanaovana ny inventaire. Isy le zanakay le nitrohan'ny anatery amin'ny bypass dia maty dia tonga taty zay naplazan'ny fianakaviana. Tonga taty tamin'ny latsinainy tsy narehiny iny, talata tsy narehiny, larobia andeviny zay vao nanadio fasana vao nahafantatra le vaky le fasana. Nidina ifotony nijery ny zavantranga ny lehibe ny fokontany sy ny zandary any an-toerana vatany vaonare ny fahavakisan'ny fasana. Raha ny tombatombana dia azo verina ho voaingana no navaky izany fasana izany noho ny vovopaty mbola tsy dia niparitaka. Ny taratasy anokafana ny fasana tokony andevenana no nahafantarany ity lehibe ny fokontany ity ny trangany seho. Nisy zay izy ity, izy ity mipetaka teto, dia nisy visy anankiroa zany no nanarakaraka anazy. Dia taitra amin'izay zany zareo mpikarakara an'ilay fanadio fasana. Rehefa avy eo zany nisokafany ity, rehefa mivoty fasana ity ity varavarana ity, dia ity varavarana ity ndray zany mitsatona. Dia sokafany ity varavarana ity, rehefa misokatra ilay varavarana dia lamba be dia be zany lamandrazana be dia be zany no mipetaka teto. Dia voatery moa zany ny antso mpitandro filaminana. Dia niaraka amin'ny mpitandro filaminana zany tena président fokontany nanatrika teto. Dia rehefa nanao fanadihadiana zany dia hoe avoaka daholo ilay razana. Rehefa navoaka zany ilay razana dia be dia be zany ny razana mivoaka teto. Io zany tsy hitantsony hoe ty rakoto, ty rabe, ty salamizao fa dia zay mba nisy anitaratra zany dia vita daholo. Fa ny an'ilay vita kosa zany dia natao akapobe izy satria noho n'ilay anton'ilay tsy fahalalana an'ilay izy satria tao ny lohany be dia be, tao ny anatra zao dia nakamana be dia be ilay izy. Dia rehefa tonga moa ilay fandevehana dia natao ny fandevehana, dia rehefa vita ny fandevehana dia natao zany ny fandaminana an'ilay izy. Anao tatitra amin'ny zandary ity lehibe ny fokontany ity rampitso ary anomboka ny fanadihadiana mahakasika ity famakina fasana ity. Tsy azo lavina fa tolapaty no tian'ireo navanona loza angalarina. Raha ny tomba masina ataonay manodidina ny 5 ambin'ny folo teo eo ireo razana ambony tao anaty fasana. Tsy anaiky moramora foana ny fianakaviana.
Ny atao aloha zany dia efa mampandreny manam-pahefana eto toerana sy any amin'ny mpitandro filaminana moa zany zay ny démarche ataony zany manomboka sao zany dia vita amendrany moa zany le fisotrany lisy rehefa hita lisy zany fa rehefa tsy hita moa atao ahoana fa dia mikaroka aloha zany zay dia mametraka plainte aloha zany zay ny azonay atao moa zany. Tato amin'ity fasana iray teto akaiky ity ireo navanona ny loza no saika hiditra voalohany, tsy voavahan izy ireo ny varavara-pasana ka izay no antony ny findran-toerana. Ny any sesisesy ny alatra tolapaty tetỳ an-toerana herinandro vitsivitsy zay, vao tsy ela akory zao raha ny filazany manodidina no nisy namaky ny fasana afo teny Ambomalaza izay tsy lavitra n'ity fasana vaky ity. Makaiza ny tolapaty, iza no mpanao ity trafika ity, inona no tena mahasarotra ny fanadidina sy ny fisamborana an'ireo lohandohampisorona mpanao izany. Tsy mbola tena ahita-ambali ny ireo fanontaniana ireo. Izay no mahakasika ny vaovao eo amin'ny trangam-piarahamonina fa dia kosa jerena ny vaovao momba ny toetrandro. Mety mbola hisy rivo-doza amin'ny volana May hoy eo amin'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro noho ny fiovavan'ny toetrandro. Na dia amin'ny farany volana Aprily ho avy zao aza no tapitra ny vanim-potoanan'ny orana. Ny fiovavan'ny toetrandro mbola mety hitatra ny fotoana iavian'ny orana. Eo aza nefa ny fiovan'ny maripana nanomboka tamin'ny fiandohan'ny herinandro dia mbola ao anatiny ny vanim-potoanan'ny fahavaratra hatrany isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Aiza alizay be loatra no mahatonga io fiovan'ny toetrandro io. Mbola ho ambaniny hatrany io maripana io mandritra nyity herinandro ity. Fanampanazavana mahakasika izay. Amin'izao fotoana izao zany dia manosika mafy ny rivotra avy any tsy matsinanana izay azo heverina fa mitondra ny volon'andro-rinina eto Madagasikara. Izany hoe tsy mbola tafiditra ao anatin'ny volon'andro-rinina toetry ny andro na hoe vanim-potoan'andro-rinina akorintsika fa mandalo ihany io satria mbola anatin'ny fotoam-pahavaratra isika. Izany hoe azo heverina zany mety mbola hisy ny rivo-doza amin'izao fotoana izao. Fa amin'ny ankapobeny aloha tsika zany anatin'ny 3 andro na 4 andro dia somary manao volon'andro-rinina isika, izay mahatonga ny maripana amin'ny ankapobeny somary latsaka avokoa, indrindra ny faritra atsinanana sy ny faritra ny afovoan-tany. Ny maripana zany eto an-tany misy manodidina aloha zany hoe ny afovoan-tany dia ny hafanana ambany indrindra manodidina 12 na 13 degré Celsius. Ny mafana kosa dia 4 ka hatramin'ny 5 degré Celsius. Eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena kosa indray dia hiatrika ny fiadinan'ny amboara eran-tany izay atao atsy Italia ny ekipam-pirenena malagasy sokajy junior eo amin'ny Ayad kickboxing ny volana Jona ho avy izao. Fa mialoha izany dia andray anjara amin'ny fifaninanana any La Réunion ny farany volana May ho avy izao kosa ny sangany miisa 4 mianadahy. Maro John no mitatra ny vaovao. Taoriany ny fambeazantsika tamin'ny Ayad kickboxing dia ny faefatra ho an'ny fiadinan'ny tompon-dakany Afrika tatsy Cameroun. Tamin'ireo nandrafitra ny ekipam-pirenena malagasy ny 7 mianadahy dia ny 8 tamin'izy ireo no nahazo ny medaly volamena. Anisan'ny songadina tamin'ity indray mitoraka ity i Alina Melanie izay nahazo medaly volamena iray sy volafotsy iray. Izy no anisan'ny andrarezina atao anatin'izay teo amin'ny latsaky ny 15 kilao. Aorian'izay dia andeha andrato lalao any Nosy La Réunion indray ny ekipam-pirenena malagasy ka fantatra fa 9 mianadahy no andeha anafika atsy La Réunion. Nanao antso avy ho an'ny fitondram-panjakana mahefa amin'izao repoblika faefatra izao ihany koa izy 8 mianadahy nahazo ny medaly volamena tatsy Cameroun. Mba hijery akaiky ny makasika azy ireo. Reto moa zay ny avinatsan'ny Madagasikara tana Cameroun ary niezaka zany zahay ny avinatsan'ny Madagasikara dia mba angataina zany tena fanirina zany mba ho jerevany ray aman-dreny any ambony any zahay satria niezaka zay mba niezaka zany ary mba lany fotoana nahazo vokatsy ohatran'izao mangataka fijerena masina zay zay namanezaka an'izay tsara. Inona no dingana manaraka ho an'ny kickboxing amin'izay sehatra iraisam-pirenena sy ny eto Madagasikara izay. Raha manaraka any Italia championnat du monde junior fa ny fanomanana an'izay no misy fivoahana matetetika ataonay makany La Réunion Maurice Afrique du Sud.
mazava ny resaka fa andeha andrato ny lalao amin'ny fedina ny amboary eran-tany eo amin'izay aiady kickboxing izay zany isika eto Madagasikara eo amin'ny sokajy junior inona sy antenana fa ireo tena anisan'ny sangany sy iady ary iaro ny vonam-pirenena no alefa any Italia ary ahitambokany ihany koa toy izay nataontsika tany Kamerona ny vokatra avy any. Dia iny vaovao ara-panatanjahanteny koa no itotiantsika amin'ireo maresaka any ivelany azakazaka amin'ny bisikleta. Manana ny tompon-daka amin'ity taranja ity ihany koa ny biby. Alika no fantatra ankehitriny fa biby aingam-pandeha indrindra maneran-tany amin'ny azakazaka amin'ny bisikleta izay. 7 sekondra no navitan'ity alika dalmatien ity ny alavirana mirefy 20 metatra amin'ny bisikleta. Ny any indiny ny avetrany. 桃太郎、オス7歳、自転車歴6年、ピーターの父親だ。Toy ireny atleta matianina rehetra ireny, makabana tonga dia lasa zao. Tsy filma ity, na izy alika mivoy bisikleta, fifananana matotra no natao teto ahafahana miditra ao anatin'ny bokin'ny Guinness. Matsikaiky sady mahavariana, alavirana 20 metatra no nifananana teto. Hitan'ny songadina avy hatrany larana faharoa hatramin'ny fiangana. Somary nanana olana teo amin'ny famoizana kosa ny larana voalohany. Niova nefa ny sarota teo amin'ny 12 metatra tsy hatongavana amin'ny ligne d'arrivée. Ny vony emitra ny larana faharoa teo no namovokovoka namoy ny larana voalohany ka ny batany amboaran'ny alika aingam-pandeha indrindra amin'ny azakazaka amin'ny bisikleta. Tao anatiny 7 sekondra no nahavitany ity zava-bita miavaka ity. Ny dalmatien izay karazana alika mampalaza ny Kroasia ary miavaka amin'ny toetra ny tony somary mafimafy fa kosa manatsaina sy mahay miaina tsara miaraka amin'ny olombelona. Miavaka ihany koa itony alika itony amin'ny fahaiza-manao irony karazana fanatanjahantena natokana ho an'ny biby dia ny agilité, ny canicross ary ny oberitme. Sarotra ho an'ity karazana biby iray ity araka izany ny mitaingina bisikleta ka manao fifaninanana. Mazava ho azy nisy famerimberenana fotoana maromaro ahavitanany toy izao. Biby mora baikona ihany koa ny dalmatien ka tsy nanany sarotra ny fandraisan'izy ireo anjara amin'ity fifananana hafakely ity. Raha ny alika aloha atao anatin'ny bokin'ny Guinness, isan'ireo biby mahavita zavatra miavaka tokoa. Misy isan-karazany izy ireo mampiseho fahaizana mampitola gaga. Akasitrany ianao tompo klasy tompoko vavy nanaraka ny fampahalalam-baovao teto amin'ny KOLO TV hatramin'ny farany. Raha-pitsy kosa ny fotoanantsika manaraka amin'ny ray ora. Veloma tompoka. Je voulais une couleur qui me ressemble, avec un petit truc en plus. J'ai choisi Casting Crème Gloss de L'Oréal Paris. Encore plus pratique à appliquer, encore plus de soins à la gelée royale. Et toujours sans ammoniac. Ma couleur est gourmande, avec des reflets glossy. Mes cheveux adorent. Pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Casting Crème Gloss de L'Oréal Paris, numéro 1 du sans ammoniac. Ma peau a un grand besoin de nutrition. Pour les peaux mates ou foncées, il n'y a pas mieux que le lait corps satinant Mixa. Sa force, c'est le karité pur. Il nourrit intensément ma peau et la satine. Elle retrouve toute sa douceur et son éclat naturel. Lait nutritif satinant Mixa au karité pur. Le soin des peaux mates ou foncées, c'est Mixa. Mixa, c'est aussi une gamme complète de soins pour nourrir et parfumer les peaux les plus délicates aux peaux les plus sèches. Excellence Beauté Formation ouvre son salon de beauté. Salon de beauté Excellence, situé à Nalamainsi, coiffure,
esthétique. Malalatine et son équipe vous accueille. Excellence beauté Analamaïns, une valeur sûre. Une valeur sûre. Le matin, chaque minute compte. On a envie de se simplifier la vie. La solution, c'est la bébé crème de Garnier. Soin miracle perfecteur. En un geste, il hydrate, unifie, corrige, éclaire, protège des UV. Une peau parfaite immédiatement. Soin miracle perfecteur, la bébé préférée des Françaises. Garnier.